za zao ne mialatsiny androany za tsy hanafisafo anareo ny andodiako eto, tsy hanamitamby anareo fa tena hoe hamendro fendro mihitsy, mila manongo tena, mila mitomany, mila mampatsapa tena hoe ohatra ahoana tokoa moa zany. Lalàna fototra Madagasikara no hitsakitsany fatina HEC io. Tsy misy mihitsy na iray raha lalàna mba navoakan'io HEC io mba manara-dalàna. Matezitra, zarery ny tezitra. Naneho ny heviny indray Fanny Soernaivo taorian'ny fanesorana ny ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamahasoa tsy ho solombavam-bahoaka intsony. Fanapahan-kevitra izay noraisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana omaly fahavalo amby roapolo ny volana martsa 2024 rehefa nitory azy ny solombavam-bahoaka iray antsoina hoe Velotsara Paulbert noho ny fanehoan-kevitra nataony mahakasika ny tsy fisian'ny fandrosoana eto Madagasikara hatramin'izay nangalan'ny filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina ny fitondrana izay. Mbola no amafisy Fanny Soernaivo hatrany moa ny tsy fanarahana ny dingana rehetra tokony ho noraisina tamin'izany araka ny tokony ho izy izay nataony'ity solombavam-bahoaka ity, ka naverina ny fanazavana mahakasika ny hoe inona no mahatonga an'io fitoriana io izay noraisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana io ho tsy manara-dalàna. Misy lalàna mifeha ny fandraisana ny fitoriana eny amin'ny HEC. Nametraka fitoriana teny ny président ny groupement atao hoe Velotsara Paulbert. Normalement zany hoe raha ny tokony ho izy dia tokony nandalo tany amin'ny fifidianany député ny déchéance zany président na assemblée nationale zany. Président na assemblée nationale zany tsy ny groupement parlementaire no mifidy azy ety ny ataonay président anay. Fa ny assemblée ray manontolo no mifidy azany. Amin'ny Fanny Soernaivo dia mazava fa tsy misy antony tokony hanatanterahina ny fifidianana solombavam-bahoaka noho ny antony maromaro. Kely ny chance hoy izy ahafahana mahatoky fa azo vato amin'ny fifidianana io akory ireo mpanohitra ny fitondrana ankehitriny satria tsy misy samijoro akory ary izy ireo manoloana ny fandikan-dalàna izay nataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay mandray baikon'olona tokana ny analan'ny Christine Razanamahasoa izay lanin'ireo solombavam-bahoaka tao ihany nefa. Ndao arenona ny voalazan'ny Fanny Soernaivo mahakasika an'izany. Dia eto zany teny hoe io fifidianana eritreretin'ny kolektifa sy ny firaisan-kina sy ny tsy haiko intsony izay mpanohitra andeha amin'ny fifidianana législative ato hoe dia eritreritra zany areo hoe 1 ahazo majorité et de 2 raha tsy mahazo dia ahoana. Zao raha ny député any fanoherana mangina mipetraka tsitsy izay apoaka manoloana ny fandikan-dalàna na groupement parlementaire anankiray mandeha misaisirany HEC anala ny président izay laniny député rehetra majorité tena hoe izy rehetrarehetra mifidina mpandany an'io. Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony ho isy anaiky ny fandikan-dalàna nataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana isika vahoaka malagasy indrindra manoloana n'ity fifidianana solombavam-bahoaka ho avy ity. Ny mampalahelo anefa sady loza be dia samy corrompu daholo na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny miaramila fa indrindrandrindra ihany koa ny vahoaka malagasy satria isika vahoaka malagasy eto Madagasikara dia tsy te handray anjara amina hetsika iray raha tsy karamaina. Izay no voalazan'ny Fanny Soernaivo ato anatin'ity tafatava nataony tamin'ny vahoaka malagasy tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook ity. Tsy manaiky ny fifidianana ataon'ny HEC corrompu io. Ka rehefa mbola corrompu ny HEC dia tsy ny fifidianana no atao fa ny HEC no asorina raisina vozona akanjony dia asorina teo. Rehefa tsisy anao an'izay dia mefy eo. Corrompu daholo na ny vahoaka na ny maramila na ninona tsisy manana hepo ny vahoaka miandry me vola kely aloha izay dia hidina eny an-dalambe sahala raha omena vola zareo dia tsisy tsony ny lacrymogène dia tsisy tsony ny fisamborana. Araka ny fanehoan-kevitra nataon'ny Fanny Soernaivo ihany dia tsy hisy vokatra tsara mihitsy io fifidianana solombavam-bahoaka ho avy io satria raha mifototra amin'ny tsy fanarahan-dalàna maro nataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hatramin'izay dia efa hita fa na dia mahazo ny majorité ara ny antoko-mpanohitra amin'izany dia mazava ho azy fa tsy hisy handray an'izany. Fa eto zany zao andeha amin'io fifidianana io zany sika mbola io fatina HEC
haute cour corrompu ihany nandeha tsara an'io dia ianareo ve mieritritra hoe na nahazo majorité raha ny mpanohitra dia azo majorité rehefa ao amin'ny HCC fa tsy annulé zareo daholo. Naneho ny fihetsehampony manokana ihany koa i Fanny Soerinaivo tao anatin'ity horonan-tsary nataony ity. Tezitra, sorena, kivy tanteraka ary diso fanantenana raha ny fijery azy manoloana ny toe-draharaha politika misy eto Madagasikara amin'izao sika amin'ny teny izao. Navoaka ny tamin'ny fomba tsy nisy fiatsaram-bela tsy mihitsy fa amin'izao fotoana izao dia tsy misy gasy mahery fo intsony hoe andeha hiady ho an'ny firenena, hiady ho an'ny tanindrazana, indrindra hanakana ity fanapahan-kevitra noraisin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ity, na ihany koa hanakana ny filoha tsy andeha hanatitra voninkazo eny Mozole. Tsy miandry mpitondra vaovao sika vahoaka malagasy mpiray tanindrazana hoy izy, fa miandry karamaina vao te hanao zavatra ho tombotsoan'ny mpiray tanindrazana rehetra. Mampalahelo ny toe-tsaintsika malagasy ankehitriny fa atao lasa mijery ny tombotsoan'ny tena fotsiny sisa fa tsy mba mijery ny mahasoa ny firenena iray manontolo. Toy izao indray ary ny fanehoan-kevitry Fanny Soerinaivo mahakasika an'izany. Za zao hoe mialatsiny androany za tsy hanafisafo anareo ny antodiako eto, tsy hanamitamby anareo fa tena hoe hametro fendro mihitsy, mila manongo tena, mila mitomany, mila mampatsapa tena hoe hoatray ahoana tokoa moa zany. Ianareo le milaza izahay matahotra gadra, bien sûr raha mandeha rery nareo dia gadrain'ny olona. Nareo matahotra lacrymogène, iza eto tany tsy voan'ny lacrymogène, iza tsy matahotra lacrymogène. Fa ianareo mitendreo ihany koa vao omen'olona hoe 30 000 ariary vao omen'olona vola kely dia mandeha lasa daholo ihany, tsy matahotra gadra, tsy matahotra lacrymogène fa za mataingeo. Fa tsy miandry mpitarika zany vahoaka malagasy, sa miandry karamaina vao andeha hidina eny an-dalambe izay fotsiny le izy. Zany ny toe-tsaintsika malagasy ao Madagasikara ao amin'izao tsy misy olona manana herim-po zany intsony. Io ara jereva androany 29 mars 1947 tsy misy narairina dia mitroatra mba andeha tsy hanaiky an'io décision ny HCC io ary andeha hisakana ny Andry Rajoelina tsy hametraka voninkazo eny amin'ny Mozole. Fa maninona marina ary no tokony sakanana tsy ho eny Mozole anatitra ny voninkazo ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina no tany sain'ny Fanny Soerinaivo ihany koa ny antony mahatonga azy nilazana izany. Ohatra tamin'ny zavatra nolazainy fotsiny izao ny amin'ny fanarian'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ny zom-pirenena maha-malagasy azy dia efa tsy tokony andehanany intsony. Kanefa mbola makeny foana izy satria tsy misy vahoaka malagasy tena mahasahy mijoro miady amin'ny zavatra tsy rariny eto Madagasikara. Inona no antony? Dia satria miandry karamaina daholo izay vao te hanao zavatra hoy hatrany Fanny Soerinaivo. Na dia ny fanarian'ny zom-pirenena malagasy dia tsy tokony ahafahany mandeha intsony. Ny famitany vahoaka malagasy dia tsy ahafahany mandeha intsony. Ny fangalarany tamin'ny élection tsy tokony nampalany azy iny dia tokony tsy andehanany intsony ary tsy hoe hiandry ny sitrapony ho tonga saina hoe eny fa tonga saina fa za zany tsy malagasy intsony fa efa nanariny malagasy fa tsy maintsy ny gasy no misarika anazy amin'ny vozona akanjo hoe tsy makeny ianao rangaty raha tsy zany hoe tsy hanaiky io fa misy masaha makazy amin'ny vozona akanjo ny venareo reo tsy misy na rahera satria maninona miandry karamaina. Namaly ny vahoaka malagasy maro ihany koa i Fanny Soerinaivo tao anatin'ny fisehoany mivantana tao amin'ny tambazotra-tserasera Facebook. Amin'ny Fanny Soerinaivo dia tsy maintsy valiana ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpitondrantsika eto Madagasikara rehetra fa tsy afaka jerena fotsiny amin'izao. Tsy tokony hanantena ny Cour pénale internationale ihany koa isika malagasy satria tsy miditra amin'ny fandikan-dalàna anatina firenena iray mihitsy ny Cour pénale internationale. Tsy misy idirana izany raha araky ny fanehoan-kevitra nataony Fanny Soerinaivo ihany. Hoy izy ny vahoaka malagasy aza mamaly ratsy ny ratsy Otray fa isa zany no ampanaraka ny lalàna, tsy manara-dalàna ny HCC, tsy manara-dalàna ny Andry Rajoelina, tsy manara-dalàna ny mpitondra rehetra ao Madagasikara dia isa zany no andrasanareo amaly ny ratsy ataondreo amin'ny lalàna, ny fitsarana ny Londres. Fa ianareo kosany tsy hanao ninina fa ao sa hiandry nini Cour pénale internationale. Malahelo milaza anareo miteny Cour pénale internationale tsy miditra amin'izany fandikana constitution anatina firenena ray izany ny Cour pénale internationale. Azambana teny any Madagasikara mbola lacrymogène sy fampitahorana basy fotsiny no atao dia inona ny eritreretinareo idiran'ny Cour pénale internationale amin'izany?
Manaraka izany ihany koa, raha ny hevitry fanirisoerinaivo dia isika malagasy mihitsy no mila miady fa tsy miandry Jehovah hiady ho antsika kanefa tsy misy na inona na inona ataontsika akory manoloana an'izany. Nanome ohatra nalaina tao amin'ny baiboly mihitsy moa izy nanazavana an'izay zavatra notenenin'izay. Ohatra tamin'ny tantaran'i Davida sy Goliata. Ka raha arak'izany fanazavana nataony fanirisoerinaivo izany dia mazava be fa mila isika vahoaka malagasy miaina ny tsirariny isan'andro eto Madagasikara mihitsy no mijoro manoloana an'izany tsirariny izany fa tsy miandriandry fotsiny amin'izao. Vavaka rahan'asa izany no tiany lazaina amin'izay. Dia avy eo dia hoe tsika tsy hiady fa tsika marefo, tsika mahantra, tsika nona, tsika reraka fa Jehovah no hiady antsika. Tsisy Jehovah hiady ho anao zany eo raha tsy miady aloha ianao dia mangataka ny fitahiany Jehovah ho no hiady ataonao mba ho tahiny. Tamin'ny Davida niady tamin'ny Goliata tsy nandeha nivavaka tany anatin'ny lavabato fotsiny Davida ny teny hoe tsika tsy hiady fa Jehovah no hiady antsika. Fa hoy izy hoe alefa raha miasa andeha eny dia Jehovah ho ty pilitra kely mba eto an-tanako ty no andeha hiadivako amin'ny Goliata be miaraka amin'ny sabatra ngeda be io fa ampio tena ampian'Andriamanitra i Davida dia nahafaty any Goliata satria teny amin'ny point vitalany ny vatona pilitra izay nalefany Davida. Ohatran'izay ilay izy hoe ianao miady dia mivavaka dia mitondra ambavaka fa tsy hoe ka izay tsy hiady fa makanesa ianao fanirisoa ty hiady ho anay. Mbola manana fahefana hanohitra ny tsirariny eto Madagasikara isika vahoaka malagasy, indrindra fa ho antsika miaina eto Madagasikara. Efa tsy misy fiainana mandeha amin'izay laoniny intsony eto amin'izao fotoana izao ary maro amintsika no menomenona tsy mahazaka an'izany kanefa tsy misy ninina ataontsika akory hanatsarana an'izany na dia antsika vahoaka aza ny fahefana. Tsika ihany no tsy hiaina fiainana tsy manara-penitra eo rehefa tsy miteny hoy fanirisoerinaivo, rehefa tsy mandray ny fepetra manoloana izany tsirariny ataon'ny mpitondra amintsika izany ka tokony ho tonga saina daholo sika vahoaka malagasy araka ity tenin'ny fanirisoerinaivo ity. Avy eo indray dia hoe ay famalina ho Jehovah dia izay no inotsika le tsy miady fa aleo hiaritra eo fa tsy maintsy misy farany io dia Jehovah no hamaly ratsiny ratsy. Non, tsy hoe akory hoe réconciliation nationale jerevo tsara raha voanareo tsy mandray fepetra nareo ao Madagasikara satria teneniko mihitsy hoe nareo ao Madagasikara ane no miaritra ny zavatra hoe izahay aty kay moa anao inona? Izahay tena hoe mampisokatra ny masom-pananako fotsiny ataonay, mamendro fendro anareo fotsiny ataonay, ny milaza aminareo hoe inona zavatra tokony hataitra anareo, izay ny anjaranay. Fa anjaranareo miaina an'ilay izy ao, zakanareo ve io vidina connexion io, zakanareo ve io vidim-bary io, zakanareo ve io vidina PPN, zakanareo ve io tondra-drano be pont tonga dia anatin'ny tsy amperintaona dia miotsana teo fotsiny io. Zakanareo io, zakanareo lalana potika daholo tsisy andehanana io, zakanareo ny andohan'io teleferika io, ianareo ny andohan'io fa tsy izahay aty mandoa ny hetra anay aty fa ianareo ny andohan'io teleferika io ohatra ny mizanadoalika anareo. Mbola toy ny fanehoan-kevitra nataon'ny fanirisoerinaivo ihany dia mametra-panontaniana ny tenany hoe mbola ekentsika malagasy foana ve io fitsarana avy momba ny lalam-panorenan'io mbola hanjakazaka eto amintsika ankehitriny. Aiza isika vahoaka malagasy rehetra tokony hijoro any tanindrazana dia izy ihany moa no namaly ny fanontaniana napetrany avy eo ka amin'ny fanirisoerinaivo manokana dia mbola miandry karamaina daholo isika vahoaka malagasy ankehitriny, tsy misy fahavononana anao zavatra mihitsy raha tsy misy tambiny, indrindra moa fa raha voly izany tambiny izany. Efa mitena iza ny evin'ny fanafitoanana, ny HCC ny evin'ny fanafitoanana, mbola ekenareo ve io HCC io? Mbola ekenareo ve io ny andeha hanjakazaka ao anareo io? Didy tsy azo ivalozana, ny didiny vahoaka ny tsy azo ivalozana. Rehefa ny vahoaka no tsara tsy misy hoe nanamarina ianao na manana diso ianao fa rehefa tsara ny vahoaka ianao tsisy ivalozanao zany eo. Fa aiza le vahoaka? Aiza le vahoaka? Le vahoaka miandry karamaina. Miandry karamaina daholo. Andefasy crédit kely na 500 aloha zay ka. Andefasy kely aloko, mametra kely aloko. Dia izany ny anararao tan'olona anareo.
Isika malagasy dia raha hanao zavatra tsy dia misy tombontsoa eto amin'ny firenena dia vonona daholo, kanefa raha mahay miray iny sika rehetra miaraka amin'ny tolona ho an'ny fahafahan'ny tanindrazantsika dia lehibe kokoa ny posibilite ahomby azantsika amin'izany araka ny fanazavana nomeny Fanirisoa-Herinaivo. Raha ohatran'ireny abetsaka reo mandeha mijery ambondrona reny ny fandehananareo amin'ny 13 Mai vaky io 13 Mai io. Fanenareo rehefa zavatra tsisy atao androany dia vonona daholo fa raha vodiny ankoatran'izay tsy nefa volanareo aneno lanin'io fitondrana io. Raha ohatra ny abetsahan'ny olona mandeha mivavaka amin'ny alahady, ny abetsahan'ny olona tonga saina andeha hiady ho an'ny Madagasikara androany 29 Marsa dia mety ho tafavoaka ihany tsika ary tsy omby tadidio tsara fa tsy omby andreo vahoaka rehetrarehetra ireo nifonja na ho samborinareo satria tsy voasambotra ireo fa vao manomboka misambotra ny maramila dia efa ny vahoaka no misambotra ny maramila. Izany no tokony ho izy. Ankoatrantsika vahoaka malagasy dia nahazo ny anjarany avy amin'ny Fanirisoa-Herinaivo ihany koa ny miaramila eto Madagasikara. Hoy izy hoe tsy tokony hanome tsiny ny vazaha mihitsy isika eto Madagasikara satria isika vahoaka malagasy sy ny miaramila malagasy mihitsy no tena fototry ny olana eto Madagasikara ankehitriny. Tsy manao izay asa tokony ho tandrify azy, tsy mandray ny andraikitra miaramila azy ireo, fa tsy maintsy mangataka vola foana ary miandro lanome vola foana izay vao anaiky hanao izay zavatra tena mety eto Madagasikara. Vitandreo miaramila ireo i Fanirisoa ny manongana izay tiana ahongana rehetra rehefa mahazo vola izy ireo. Izao no voalazan'ny Fanirisoa mahakasika an'izany. Sady mametsiny an'ilay vahoaka, mametsiny an'ilay maramila ihany koa. Asa amin'ny tentsika ao Madagasikara fa vazaha mahatonga zao tsy vazaha fa tsika gasy ihany. Reo maramila gasy ao Madagasikara reo ve vazaha nefa dia zareo no mitana ny basy, zareo no afaka mandidy manapaka n'io firenena io. Maninona tsy ataony izay tokony ataony fa mila hoe meo azao miliara aloha izay tonga hatrany amin'ny 50 miliara neny vola nangatana taty aminay taty. Aiza nangerena an'izany? Dia aiza izay ny amorona izany sa hitanareo hoe sa hoe inona ao Madagasikara ny tokony ho amidinay izany anomezanay an'izany? Sa izay foana ilay fomba fanao dia efa mampinany tsy fihinany mivarotra tandrazana, mbola izay forsenareo hivarotra tandrazana mba omenanareo maramila. Avy eo nareo modery fasamy mahery fo nefa nareo tsy manana na herim-po kely ohatrin'iny ary. Ny herim-ponareo hoe iza masamy manome volanay dia ahonganay izay tiana ahongana na Jesosy ary ahonganay raha menareo vola izay. Izany ny toetranareo ao, izany ny toetranareo ao. Manaraka izany, ny fomban'ireo miaramila eto Madagasikara ihany koa dia tena mampanongo tena ary mahakivy tanteraka. Araka ny voalazan'ny Fanirisoa-Herinaivo dia efa tsy misy mankasitraka ny fitondram-panjakana intsony ny miaramila eto amintsika ankehitriny, fa kosa miandry olona hanome karama azy ireo bebe kokoa, izay vao manana eritreritra ny hanao hetsika-panjakana ny rariny sy nitsiny eto amin'ny tany sy ny firenena. Ny antony dia tsotra ihany koa satria tanana efa zatra mitsotra ny azy ireo ka izay ahitany tombontsoa na koa raha atao amin'ny fomba fiteny mivantana kokoa dia efa zatra mandray vola izay vao manatanteraka ny asa tokony ataony araka ny lalàna mifehy azy. Ary teneniko anareo fa maramila amin'izao reo maramila gasy reo dia tsisy makasitraka ny fitondrana io fa miandry karamaina izy vao andeha hanala ny fitondrana io amin'izay tsy fankasitrahan'izay. Azonareo ve izany zavatra teneniko izany? Tsy misy makasitraka ny fitondrana io fa miandry karamaina daholo izay vao ampiseho hoe zahay mahery fo. Ao aminazy ny basy mataotra basy ve reo sa mataotra egatra sa mataotra lacrymogène? Fa maninona izy ny tsy manao satria efa zatra hoe aiza nahitanay ny intérêt eto aloha izay mahazo vola fa raha misy mampiakatra ny enchère meo vola betsabetsaka izay dia ataonay io fa izay koa nefa tsy d'accord amin'io. Izany ny zavatra misy ao Madagasikara. Voakihana mafy ihany koa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC izay nantsoiny hoe Haute Cour des Corrompus. Nanonona ny anarana mpikambana tao amin'ity HCC ity mihitsy moa i Fanirisoa-Herinaivo ary rehefa dinihana ny zavatra nolazainy dia mpandika lalàna avokoa ny ankabetsahan'ny mpikambana ao amin'ity HCC ity. Be dossier maloto daholo fa ny anaran'i Nelson William sy ny afera malotony aloha no navoakan'ny Fanirisoa-Herinaivo tamin'ity tafatafa nataony tandroany ity. Vola daholo ny fototry ny olana misy ankehitriny, vola ihany no miteny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hoy Fanirisoa-Herinaivo. Itsakitsahan'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny zavatra sy ny lalàna
velona eto Madagasikara rehetra hoy izy ary eno tsara anie zao zavatra nolazainy zao hoe de androany ity haute cour des corrompus Nelson William pas moka gadra depuis que je le connais izy namoka gadra tany Antsefana no kidnapping ny zanak'i Arlon zao izy mamoka gadra ataony mopy amin'ny anarany nefa olona mpanao trafika na cocaïne izany ny mpikambanao amin'ny HCC ao miakoatra an'izay mbola be dossier daholo fa io aloha ny teneniko nareo metratra hoe tsy nahazo vola reo amin'io mba hanaovana an'io zavatra io ohatra zay ny antony mpiveloman'io HCC io tsy hanao équilibre de pouvoir tsy hanaraka ny lalàna tsy hanaraka ny hitandro ohatry ny anak'Andriamasina constitution fa hoe ohatry ny andray ny azonay amin'ity de mena vola ry zareo de ataony izay ataonao lalàna fototra Madagasikara no hitsakitsany fatina HCC io tsy misy mihitsy na iray raha lalàna mba navoakan'io HCC io mba manara-dalàna matezitra zarery ny tezitra ankoatr'izay dia diso fanantenana ihany koa ifaniry Soerinaivo amin'izao andro fahatsiarovana ny tolom-pahafahana tamin'ny 20 ny volana Martsa 1770 izao satria toa tsy misy taitra akory sika vahoaka malagasy manoloana ny tsy fanarahana ny lalàna nataon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana kanefa noho ny fanaovana atsirambina noho ny lalàna toy izao no mahatonga antsika vahoaka malagasy mitrongo vao homana ka ndao arenony izany zavatra nolazainy faniry Soerinaivo izany 20 Martsa androany banana tena hoe hiakapofina daholo ny vahoaka malagasy rehetra manoloana ny fandikan-dalàna ataon'ny HCC tsy ho an'ny Christine tsy ho an'ny Christine Razanamahasoa no tokony mpiakapofina fa ho an'ny fandikan-dalàna fanitsakitsahana ataon'ny HCC io le fanaparapahefana ataon'ny HCC mahatonga anareo voatery mandoa 5 000 ariary ny 1 giga io mahatonga anareo tsy afaka manao Facebook nefa zay mba sisa mba hoe fialambolinareo manao Facebook tsotra dia tsotra ny afatry faniry Soerinaivo amintsika vahoaka malagasy mila mifoy isika hoy izy fa tsy moramora ny tolona ho amin'ny fahafahana amin'ny toedrara politika mitranga amin'izao fotoan'izao eto Madagasikara fa ianareo mila mifoy hoe tsy misy valala azo raha tsy andrinilika tsy misy zavatra azo moramora zany tsy misy fahaleovatena azo moramora zany tsy misy fahafahana amin'ny oziokany ny Andry Rajoelina azo moramora zany ary aza mifampiatsara velantsika fa volany andrasan'ireo ahafahana miafronter lacrymogène dia tsy fampiatsara velantsika koa tsy misy manambola zany eto misy avatra ho an'ny miaramila ihany koa ifaniry Soerinaivo izay miendrika fampitandremana fa mpamadika tanindrazana no iantsonan'ireo miaramila izay mangataka omena vola betsaka kokoa noho izay manakarama azy ireo hoy izy manana fahefana lehibe ny miaramila ahafahana miady amin'ny tsirariny izay miatra amin'ny vahoaka malagasy rehetra mila raisin'ny miaramila amin'ny vozona-kanjony HCC ho hiatrany faniry Soerinaivo ary raha tsy ny miaramila no hanao izany dia tsy afaka ny anantenany vahoaka hanao izany mihitsy izy ireo dia ny miaramila sisa nandefasako afatra raha mbola mieritreritra dia angatabola aty amiko aza mikontakte anahy fa enregistreko daholo dia ho alefako ny anaranareo satria mpamadika tanindrazana ny anaran'izany mangataka vola aty aiza nahitako vola zany raha aty a Frantsa varotra tanindrazana aty a Frantsa tsisy hamarotanao tanindrazana zany aty nao Madagasikara ao no mivarotra tanindrazana amidy amin'ny Sinoa amidy amin'ny Karana amidy amin'ny arabo ny tany rehetra ao Madagasikara sy ny arena rehetrarehetra ao amidy amin'ny Rosiana nareo milaza hoe ndoaraka amin'ny Rosiana ny volamena sy mino mena ny Rosiana dia tonga izy hanampy anareo izay ny tadavinareo dia raha tsy raisinareo amin'ny vozona-kanjo nareo miaramila ireo HCC ireo aza manantena hoe vahoaka no andehanao an'io ianareo miaramila manana basy manana traikefa manana ny tanjaka afaka manao an'izany fa rehefa tsy hanao an'izany nareo dia ao daholo janonao dia izay indray ny vidéo antsika androany azadiny manao j'aime ny vidéo sy misabone ary misaotra ihany koa ny hainao hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka indray